Vaovao avy amin'ny faritra indray kosa Miandrandra fanadiovana ny fomba fiasa eo anivon'ny fitantanana ankapobeny distrikan'Ikongo ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana Atoa Jean Brunelle Razafitsiandraofa Nambarany ary fa mijaly ny vahoaka any an-toerana noho ny fanaparam-pahefana izay ataon'ireo mpitondra any Ikongo. Misy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpitondra any Ikongo ary miandrandra ny fanadiovana sy ny fiovantoetra izay miamahazo vahana ny an-toerana ny solombavam-bahoaka Jean Brunelle Razafitsiandraofa. Nambarany fa nandritry ny lanonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana dia nisy ny fionany tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny na ahafahana ny fametraka ny tanjona izay miompana indrindra amin'ny fampandrosoana. Niany zany raha ohatra fotsiny zao tsika hoe miditra amin'ny lafy ny ara-pandriam-pahalemana sy fitsarana dia maro be zany ny asa ataon'ny tompon'andraikitra any tsy mifanaraka mihitsy amin'ny paikadieloka na ny code de procédure any misy an'izany olona hoe samboriny mpitandro filaminana dia mihidy ao anatin'ny violon mandritry ny tapabolana resaka ady madio ady tany tsisy ihany fa dia hoe mifanolana amin'ny ady tany dia miditra violon miditra ponja voadaroka mandoha vola be amanetsiny amanapitrisany resaka disadisa eo anivon'ny fiarahamonina fotsiny dia efa mahazo fisamborana sy zavatra ohatran'izany tena manahirana be raha ny fitarainana hoentin'ny fiarahamonina aminay solombavam-bahoaka dia tena hoe mampiteny moana hoe aty amin'ny taonjato faraka amin'ny roapolo dia mbola miaina n'izany ny vahoaka malagasy dia zavatra ohatran'izany zany ny endriny dia antso zany natao hoe tena mba okizay tena okizay fa tena mijaly le vahoaka ary tsy afaka miaina ntsony mihitsy efa etsy andany ny faharatsily lalana etsy andany ny tsy fahafahany mahazo vaovao satria ny TV maserenemy Ikongo zao efa roa taona tsy mandeha roa taona ngarangidiny tsy mandeha ny TV maserenemy dikan'izay zany tena maizina tanteraka le fiarahamonina iainan'le vahoaka nefa vao maity tsindriny reto tompon'andraikitra ara-panjakana reto dia zay zany tsy maintsy nijoroana nanaovana n'izay antso avy zay. Ny volana Jiona ho avy izao no heverina hanantanterahana izay fandiovana izay ary hirosona amin'ny fanampiana ny vahoaka mankany amin'ny fampandrosoana maharitra ny distrikan'Ikongo.